Nomery toko 720. Ny fanontanian'ny zanakavavin'i Zelofada sy ny lalàna izay nataony amin'izany. Ary avy ny zanakavavin'i Zelofada zanakalahin'i Hefera, zanak'i Gileada, zanak'i Makira, zanak'i Manase avy tamin'ny fokon'i Manase, zanak'i Josefa. Ary izao ny anarany: Mahala sy Noa sy Hologa sy Milka ary Tizra. Dia nitsangana teo an-trehan'i Mosesy sy Eleazara mpisorona ary ny lohan'ny fiangonana sy ny fiangonana rehetra teo anoloan'ny varavaran'ny trano-lay fiaonana izy, ka nanao hoe: ny rainay dia maty tany an-efitra, kanefa tsy mba isan'ny antokon'i kora izay niangona iodina tamin'i Jehovah tsy akory, fa maty ny fanontanian'ny izy, nefa tsy nanan-janakalahy. Nahoana ny rainay no ho fati-maso eo amin'ny fokon'i, na dia tsy nanan-janakalahy aza izy? Mba hono zara-tany eo amin'ny rahalahin'ny rainay izahay. Ary nalahatra Mosesy teo anatrehan'i Jehovah ny tenin'ireo, ary Jehovah ny teny tamin'i Mosesy ka nanao hoe: marina ny tenin'ny zanakavavin'i Zelofada, omeo zara-tany eo amin'ny rahalahin-drainy tokoa izy, dia ampandovay ny zara-tany rainy izy. Ary lazao amin'ny zanak'Israely hoe: raha misy lehilahy maty ka tsy manan-janakalahy, dia ny zanany vavy no ampandovainareo ny zara-taniny. Ary raha tsy manan-janakavavy izy, dia ny rahalahin'ny no omenareo ny zara-taniny. Ary raha tsy manan-drahalahy izy, dia ny rahalahin'ny rainy no omenareo ny zara-taniny. Ary raha tsy manan-drahalahy ny rainy, dia ny avany akaiky azy amin'ny fokon'i no omenareo ny zara-taniny, ka izy no andova azy. Ho lalàna hitondrana ny zanak'Israely izany, arak'izay nandidian'i Jehovah ny Mosesy. Ny amin'ny hahafatesan'i Mosesy sy ny nanendrenan'i Josoa ho mpandimby azy. Ary hoy Jehovah tamin'i Mosesy: miakara amin'ity tendrombohitra Abarima ity, ka tazany ny tany izay omeko ny zanak'Israely. Ary rehefa hitanao izany, dia angonina any amin'ny razanao koa ianao, tahaka izay nanangonana ny Arona rahalahinao. Fa nandany teniko ianareo tany an-efitra zina, tamin'ilay nilan'ny fiangonana ady, ka tsy nanamasina teo amin'ny rano teo imasony. Izany no ranon'ny Meriba any Kadesy any an-efitra zina. Ary Mosesy niteny tamin'i Jehovah ka nanao hoe: aoka Jehovah Andriamanitra ny fanahin'ny nofo rehetra hanendry lehilahy izay hitandrina ny fiangonana, ka hivoaka sy hiditra eo alohany, ary hitarika azy hivoaka sy hiditra, mba tsy ho tahaka ny ondry tsy misy mpiandry ny fiangonan'i Jehovah. Ary hoy Jehovah tamin'i Mosesy: alao ho anao Josoa zanak'i Nona, lehilahy izay manam-panahy, ka ameditra ao ny tananao izy. Ary esovy mijoro eo anatrehan'i Eleazara mpisorona sy ny fiangonana rehetra izy, ka mandidy azy eo imasony ianao. Dia anomezo azy ny voninahitra ao, mba hiainoan'ny fiangonana dia ny zanak'Israely rehetra azy. Ary Josoa hijanona eo anatrehan'i Eleazara mpisorona, izay hanadina ny fitsarany Orima eo anatrehan'i Jehovah ho azy. Araka ny teniny no hivoahany, ary araka ny teniny no hidirany. Dia izy sy ny zanak'Israely rehetra dia ny fiangonana rehetra. Ary nataon'i Mosesy arak'izay efa nandidian'i Jehovah azy. Dia naka ny Josoa izy, ka nampijoro azy teo anatrehan'i Eleazara mpisorona sy ny fiangonana rehetra, ka nametraka ny tanany tamin'ny, ary nandidy azy araka ny tenin'i Jehovah izay nampitondrainy any Mosesy.